أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتنما نتني أرابا وانسكريت بناركت ستابا كان يفتلافتن TVM أمني زو مارينني على عادي إزو رلسنا بابنا تنفنون الإسلام تمني إرنان رلاساتيو ديا niresadresaka ilay tantarany Luqman al-Hakim ilay napanapany patrony zany ondry zany de teny ny patrony avoay ny hena tena tsara indrindra ao anatin'ny ondry io de navoaka ny fony sy ny lelany rehefa afaka fotoana voy de nampamonoany patron mouton ihany koa izy na ondry de teneny ny patron hoe avoay ozy izy ny zavatra ratsy indrindra amin'io ondry io de mbola navoakany ihany ny fony sy ny lelany de teo ilay patron nantany hoe fa maninona ozy izy rehefa nampamonoko anao de niteniko hoe ny tsara indrindra avoay de navoakanao ny fony sy ny lelany ary rehefa nampamonoko anao de niteniko avoay ny ratsy indrindra de mbola ny fony sy ny lelany ihany no navoakanao de teo Luqman al-Hakim namaly azy hoe tsy misy zavatra tsara amin'ny zanak'olombelona na amin'ny zavaboarin'ny Allah mihoatra ny fo sy ny lela raha sendraka tsara ary tsy misy ratsiratsyn'izy roa io raha ohatra ka sendraka ratsy ihany koa na amin'ny zavaboarin'ny Allah na amin'ny olombelona tahaka antsika izao tamin'ny heriny antsika nahaka ny fanazavana mahakasika ny fo fa amin'ny androany ity kosa antsika dia haka mahakasika ny lela raha lasana bavy anatin'ny finoana islam anisan'ny arma na fitaovana anankiray na idiranao any amin'ny paradisa na izy ihany koa idiranao makany amin'ny afobe ndray andro mpaminany sallallahu alayhi wasallam niaraka tamin'ny Abubakr niara-mipetrapetraka izy ireo teo amin'ny kamba de nisy lehilahy anankiray tonga teo anatrin'izy ireo nanompanompa ny teny ratsy tany Abubakr Siddiq radhiyallahu anhu de tsy namaly Abubakr tamin'izay fotoana zay mbola nanompanompa fandroany iny lehilahy iny mbola tsy namaly ihany koa Abubakr nanompanompa fantelo mbola tsy namaly ihany Abubakr rehefa niditra tamin'ny fanompana fahaefatra kosa de niezaka niaro tena i Abubakr Siddiq ka rehefa niaro tena i Abubakr Siddiq de nitsangana i mpaminany sallallahu alayhi wasallam niala teo amin'izany toerana izany de rehefa niala i mpaminany sallallahu alayhi wasallam niazakazaka mafy Abubakr Siddiq ka notany azy ory iraka ny Allah mo ve tezitra amiko anao rehefa niaro tena za de namaly mpaminany sallallahu alayhi wasallam tamin'izany fotoana izany rehefa iny lehilahy iny ozy izy niezaka namaniteny ratsy anao de nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala anjely namaly an'izany lehilahy zany ary nampandainga ny teniny zany lehilahy zany ary ny teny fa tsy marina zany teny zany fa rehefa kosa anao ozy izy niezaka namaly tamin'ny fahaefatra de tonga ny shaitany ozy izy teo anelanelana reroa ka teny mpaminany sallallahu alayhi wasallam rehefa tonga kosa ny shaitany de i mpaminany tsy mipetraka amin'ny toerana izay misy an'izany shaitany zany teny mpaminany sallallahu alayhi wasallam tenenina rehefa sendra misy olona teny ratsy anao manaratsy anao de tsy ilaina akory mamaly an'izany olona zany satria nahoana andefasany Allah subhanahu wa ta'ala anjely manokana anao amin'izay fotoana zay ny mampandainga an'izany teniny zany olona zany ny mamaly an'izany olona zany mangataka doan tsara ho anao ary mamaly ny doan ratsy n'izany olona izany fa rehefa anao kosa miezaka mamaly miaro tena an'izany olona manaratsy anao zany de tafiditra shaitany amin'izay fotoana zay ka tsy maintsy fiafarany zany tsy maintsy ady na fifamalina na fifanompana na de tsy tenompa azy ianao fa vokatra ny atezerana de mety tafanompa an'izany olona zany ianao zay natonga ny mpaminany niala tamin'io fotoana io satria efa tafiditra ozy izy shaitany ka ny toerana misy shaitany tsy maintsy misy ady na von'olona mihitsy aza mety hifara amin'izay fotoana zay natonga ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam nananatra antsika ary nananatra ny Abubakr fa tsy tokony hamaly rehefa misy manaratsy anao fa avelao izy manaratsy ho hitany Allah fa efa misy anjely miaro anao amin'izay fotoana zay fehezo ny lelanao satria ny lela tenentsika teo na izy mampiditra anao any amin'ny paradisa na izy ihany koa lalana misintona anao makany amin'izany afobe izany antany tena ary antsika hoe inona no antsoina hifdhul lisan na ihany koa ny famehezanao an'izany lela izany
Reo manam-pahaizana amin'ny finoana islam dia tsy mitsahatra manome famaritana hoe hifdhu lisan wa alla yatahaddatha al-insan illa bi khair. Ny famehezana ny lela dia tsy fitenenanao afa-tsy ny zavatra tsara. Ohatra amin'izany dhikrillah, ohatra zany teny mamy ho an'ny vady aman-janakao, teny mamy ho an'ny rahalahinao, teny mamy ho an'ny fianakavianao, ho an'ny manodidina anao, ny fanaovanao salamo, ny fanomezanao conseil afatra ho an'olona, fampatsiahivanao ny namanao, zay no antsoina hoe fitenenana tsara, ary tsy tokony misy voaka ny vava-mpino islamo anankiray afa-tsy zany teny tsara izany. Wa yabtaidu an qabihu al-kalam, ary manalavitra tanteraka ireo teny ratsiratsy zay tsy faseho masoandro mamoa fady dia alavirany izany olona zany. Tahaka n'inona? Tahaka ny al-ghiba, ny fifosafosana. Rehefa misy mifosafosa dia miala eo avy atranonao, na ianao mitsy ny vavanao aza ampiasaina amin'izany fifosafosana izany, satria saziny izany fosafosa izany. Teneny Allah subhanahu wa ta'ala hoe ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Moa ve tianareo ny hinana nofotry ny namanareo maty amin'ny andro farany? Zay no sazon'olona mifosafosa. Isaka anao mifosa ny namanao anankiray dia sazonao dia mihina nofotry n'izany namanao zany maty. Fakarihtumuh, ho rikoriko anareo hoe Allah subhanahu wa ta'ala, ho tsy halanareo, tsy tianareo zany, kiriko anareo mahita an'izany zavatra zany. Dia zay no teneniny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia anao zany tokony manalavitra anireny ratsy tahaka ny fosafosa, an-namima, ny tatidresaka, ny fitondranao resaka avy ato na vaovao avy ato mba hampiady ny olona ato, na famoronana mihitsy zavatra zay tsy nitenenin'olona, dia anisany zavadroza izany. Wal fahsh, fahavetavetana, anao miteny zavatra anankiray tsy misy henatra intsony amin'ny fiarahamonina anankiray, teny mamoa fady tsy faseho masoandro, zany dia tsy eken'ny finoana islam. Wa ghairu zalik, sy mitovitovy amin'izany. Ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra tsy marina. Mety misy olona tsy tianao, ala kobika tsy tiako tare, nanao zavatra na endrikendrenao izy, masamy joro vavolombelona mihitsy anao fa nahita azy nangalatra nefa izy tsy nangalatra, masamy joro vavolombelona nahita anazy namon'olona nefa tsy namon'olona, noho tsy fitiavanao azy fotsiny dia mijoro vavolombelona amin'ny zavatra diso anao. Zay dia tsy eken'ny finoana islam, fa ny vavanao tsy teny afatra zavatra tsara ary tsy mijoro vavolombelona amin'ny zavatra tsy marina ianao. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anaty surat Qaf manao hoe ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tsy misy zavatra mivoaka amin'ny vavan'ny olona anankiray afa-tsy misy anjely anankiroa ato havanana, ato avia, manoratra ny zavatra rehetra zay niteneninao. Ny teny tsara anao dia le ato havanana manoratra an'izany, ny teny ratsy anao dia le ato avia no manoratra an'izany. Raqib le ato havanana ary atid le ray ato avia. Zany hoe amin'ny olombelona tsirairay dia misy anjely anankiroa miezaka manoratra ny zavatra rehetra zay ataonao sy ny zavatra zay teneninao na zavatra zay ataonao amin'izay fotoana izay. Ka mahaizanao mitandrina, satria io no mampiditra olona maro amin'ny paradisa, ary mbola ny vavanao ihany koa na ny lelanao mampiditra ny olona maro any amin'izany afobe izany. Rehefa nantaniana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mahakasika ayul islamu afdal, iza ny mpino islam tsara sy mendrika indrindra eto ambony tany, dia niteny izy manao hoe man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, ny olona mendrika indrindra sy ny mpino islam andraandraina deraina omemboninahitra eto ambony tany dia le olona izay salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, zay nanome fandre-pahalemana ny mpino islam tovy aminy na ny mpiarabelona aminy tamin'ny alalan'ny lelany sy ny tanany. Zany hoe tsy miteniteny ratsy azy ianao, tsy mandainga aminy ianao, tsy manendrikendrika azy ianao, tsy mifosafosa azy ianao, nomenao fandre-pahalemana ny fiainan'ny ray manontolo tamin'ny alalan'ny lelanao sy ny tananao. Zany hoe sady tsy niteny ratsy anazy ianao no tsy nikasy tanana azy. Zay le teniteneniny amin'izany hadith zany. Zay ny olona mendrika indrindra, satria ny finoana islam tsy finoana ihany fa fiarahamonina. Ny finoana islam tsy finoana ihany fa nabeazana. Ny finoana islam tsy zany fanompoana eny amin'anatin'ny rindrina efatra amin'ny moske ihany, fa fiarahamonina dia islam, ny ara-barotra dia islam,
na eny fa hatramin'ny politika aza dia finoana islam tafiditra ao anatin'izany. Ny fanaovana zavatra rehetra eto ambony tany eny fa hatramin'ny miaramila sy ny reny rehetra ireny dia tafiditra ao anatin'ny finoana islam. Hain'ny finoana islam avokoa ny mandamina an'izany rehetrarehetra zany. Ka raha mpino islam anao ninonina toerana misy anao n'aiza n'aiza misy anao dia ampanjakao ny toetra maha-mpino islamo anao amin'izay fotoan'izay. Ireo manam-pahaizana amin'ny finoana islam olon-kendry dia miteny izy manao hoe thalathatun la turaddu. Misy zavatra anankitelo rehefa mivoaka ny vavan'ny olona, misy zavatra anankitelo rehefa lasa io zavatra anankitelo tsy miverina intsony ary tsy misy azonao atao amin'izay fotoan'izay. Inona ireo zavatra anankitelo ireo? Dia niteneniny io olon-kendry io manao hoe azamany, ny fotoana rehefa lasa tsisy zavatra azonao atao intsony. Ny manarina angambany no azonao atao fa rehefa lasa ny fotoana tamin'ny maraina tsy vitanao intsony manao zavatra zay tokony ataonao tamin'ny maraina na zavatra zay tokony nataonao tamin'ny maraina dia tsy vitanao intsony mamerina an'izany. Ny faharoa izy asaha, ny balaplesy. Ny balaplesy rehefa mivotsorinao dia tsisy nao azonao atao intsony. Tsy vitanao intsony récupérer iny fa lasa amin'izay toerana zay tokony alehana. Na nentinao voa olona na ny zavatra zay nandeha tamin'izany fotoana zany. Ary ny fahatelo izy al-kalima idhan talakat. Ny teny rehefa navoakanao. Zany hoe rehefa ny teny anankiray navoaka ny vavanao dia tsy vitanao intsony ny mirattraper na mandray iny zavatra iny. Ary ireo manam-pahaizana koa dia miteny manao hoe ny teny ozy izy rehefa mbola ao am-bavanao dia anao mahavita mame azy. Fa rehefa mivoaka amin'ny vavanao kosa ny teny anankiray dia ilay teny indray no lasa name anao. Zany natonga amin'ny malagasy no ny teny hoe avadibadio impito ny lela mialohan'ny itenenanao. Mba hahafahanao mandanjalanja rehefa ohatra ka navadibadikanao impito zany lelanao zany, nandanjalanja zany ny hevitranao nandinika impito anao zay vao namoaka an'izany lelanao zany, mba tsy hamatora ny teny zay navoakanao ho anao, na tsy hampiditra fahotana eo amin'ny fiainanao, na ihany koa tsy hahatonga anao saziny Allah amin'izany andro farany zany. Manam-pahaizana anankiray koa mbola niteny manao hoe ny tavoanko izy rehefa latsaka dia misy feo, fa kosa feo iny dia lasa iny tsela hijanona zany feo zany, fa ny vaky tavoanko no sisa mandratra ny olona amin'izay fotoana zany. Tahaka an'izany ihany koa ny teny izay navoakanao. Rehefa anao miteny lasa le feo ilay niteneninao iny, fa le mandratra na hotsika n'izany teny zany dia mbola mipetraka ao anatin'ny fon'olona anankiray. Isakin'izy mahitanao dia tadidin'ilay teny na dia efa tsy eo intsony aza le feo, fa le teny zay navoakanao azy dia mbola mangotsika, mbola mampijaly azy, mbola mikiky an'izany fony zany raha ohatra ka teny ratsy. Fa raha ohatra kosa teny tsara, raha ohatra kosa teny mamy dia isan'ny mahitanao azy dia mitsiky lalandava ary te hanatona anao foana ary te eo anilanao lalandava izany olona zany. Ka anjaranao mandanjalanja na teny ratsy no avoakanao, andosiran'olona anao sy hankalan'olona anao ary mety anaovany doa ratsy ho anao mihitsy ary hosaziny amoanao amin'izay fotoana zay, na ianao hiteny mamy ho lasa mamioditra eo anatrehan'ny fiarahamonina anankiray. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa nanontaniana hoe inona moa zavatra zay mampiditra ny olona betsaka ao anatin'ny afobe, dia namaly izy manao hoe al-lisan wal farj. Ny zavatra anisan'ny mampiditra ny olona betsaka ao anatin'ny afobe dia ny lela zay tsy voafehy sy ny fitaovam-pananana izay tsy voafehy ihany koa. Io zavatra anankiroa no mampiditra ny olona betsaka ao anatin'izany afobe zany. Ka mila mitandrina antsika amin'izany, fonao diovo ary ny lelanao diovo tahaka zany. Maranitsika azy dia teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, isaky ny maraina ozy izy, posaka ny maraina dia ny rantsana rehetra ao amin'ny vatan'ny zanak'olombelona manetry tena manoloana ny lelany. Ka niteny izy ireo hoe istaqim, mahitsy ianao ry lela, fa raha ohatra ka anao mahitsy dia mahitsy zay, fa raha mivilivily anao mibiloka ianao dia mivilivily sy mibiloka mitovy aminao izahay. Zany hoe miankina amin'ny lelanao no aitsiny ireo ratsana ao aminao. Zay ngambany no anatra kely fampatsahivana avy tamintsika ary zay ihany koa no fandaharantsika tamin'ity androany ity mahakasika ny fahaizanao mame an'izany lelanao zany. Isorako anao ninaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao insha Allah amin'ny heriny dia mitondra loha hevitra vaovao tsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.